maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana. Miarabanareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana, nahatratra ty andro talata 17 ny volana Jona ity. Omany eo am-pelatananareo ny salamo 7:1. Salamo 7:1. Aoka hitsangany anareo ry havana. Ho amin'ny fanahinareo hatranany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha hiderantsika an'Andriamanitra ny salamo 7:1 sy ny hira 4:1 sy ny 7. Iarahantsika mamaky ny salamo manao hoe: miderahan Jehovah ary firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindram-pony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Alleluia. Amen. Iomina amin'ny vavaka isika. Vaovao isa-marain'Andriamanitra ny famindram-ponao aminay, ary isitrahanay isan'andro tokoa izany. Izany no hideranay anao tsy mitsahatra, ankalazahanay ny anaranao, iantsonay ny firenena maro, hanome voninahitra anao. Misaotranao izay Tompo, ny amin'izany famindram-ponao isan'andro ho aminay izany, dia fahasoavana lehibe raisinay avy aminao izany. Misaotra ihany koa ny amin'ny tahinao anay, ny amin'ny arovanao anay, eny Andriamanitra, ny nanomezanao anay, tombonandro vaovao, nanomezanao hery, tanjaka, fahasalamana ho anay tsiraray avy izao. Afahanay indray mitodika aminao, afahanay indray manandratra ny anaranao Andriamanitra. Misaotra ihany koa ny amin'ny tompo-pahasoavana izay omenao anay tsiraray avy. Mbola afahanay manantona anao eto an-tranonao ankehitriny. Ary misaotra Tompo noho ny fahafahanay miara-miombina aminao Andriamanitra, ary afahanay miantso ny anaranao. Dia ianao Andriamanitra ny hoe hamindra fo aminay hatrany, amin'izay rehetra tsy fatanterahanay, amin'izay rehetra tsy famendrehanay, amin'izay rehetra ratsy mangezanay sy toetra ratsy mahazatra anay. Fa raha iombina amin'izao fampompivavahana izao izay Tompo, dia ilay fahamasinanao Andriamanitra no atafinao anay, afahanay tena mifantoka aminao Andriamanitra, mifantoka amin'ny teninao sy ny hafatra ao Andriamanitra, ka mifananao masina ilay mpitaridalana hanazava ny fonay sy ny sainay, atakaranay ny hevitra izay tianao hitondrananay, fa indrindra Tompo, afahanay manatanteraka ny fanomponay. Amin'ny anaranao Jesosy ary nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mbola hivavaka isika ry havana. Ny teninao Andriamanitra no mamelona anay, ary ny teninao no fiainanao anay. Ny teninao ihany koa no naharianao izao tontolo izao, ary nametrahanao anay hoeto amin'izao tontolo izao. Misaotra Tompo, fa mbola ny teninao no mananatra anay sy mampianatra anay, mitaiza anay ho amin'ny fahamarinanao. Koa raha hovakiny izany Andriamanitra, dia mifananao masina hanazava anay tsiraray avy, afahanay tena miaina izany teninao izany tokoa. Dia amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Joela 1:1 ka hatramin'ny 7. Joela 1:1 ka hatramin'ny 7. Hovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tenin'i Jehovah izay tonga tamin'i Joela, zanaky Petuela. Henoy izao ry antom-panahy, mandrenesa ianareo mponina rehetra amin'ny tany. Momba efa nisy tamin'ny andronareo na tamin'ny andron'ny razanareo va izao? Lazao amin'ny zanakareo izao, ary ao ka ny zanakareo ilaza amin'ny zanany kosa, ary ny zanak'ireo kosa indray amin'ny taranaka mandimby azy. Izay sisany kijeja dia nohaniny koraiky, ary izay sisany koraiky dia nohaniny vahalala vao,
ary izay sisa mivalala avao dia nohan'ny sopanga. Mifo azy anareo mpomamika mitomany, eny midradradradra ianareo mpisotro divay rehetra noho ny ranom-boaloboka, satria tapaka tsy ho amin'ny vavanareo izany. Fa misy firenena mahery sady tsy hita isa miakatra hamelon'ny tangoko. Ny nifony dia nifon-diona, ary ny vazany dia vazany liombavy. Nataony simba tokoa ny voaloboko, ary no tapatapahany ny aviaviko. Nataony nakiko tokoa ireny, ka nariny, eny, tonga fotsiny ny rantsany. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola ho ampitombona aminareo hatranany ry havana ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Manohy hatrantsika ny fandiniana ny lohahevitra manao hoe manapaka amin'ny fahefan'ny tompo. Ary izany indrindra no asehon'ny bokin'ny Joela mpaminana eto, satria ny votoaton'ny boky dia milaza ny andro izay hanehoan'i Jehovah Tompo ny fahefany hitsara ny vahoaka. Izany hoe mitsara araka ny fahefany Andriamanitra, ary mitsara araka ny fihetsika sy ny toetra izay nasehon'ny vahoaka. Mialoha io andro fitsarana io anefa dia hisy ny loza izay mahatsiravina mandrava zavatra maro, ary indrindra miteraka fahantrana lalina mihitsy aza. Eto amin'ity Joela toko voalohany ity dia aseho amin'ny endrika andiam-balala ny fandravana. Fa ny mpaminany kosa anefa eto dia manoro lalana amin'izay tokony atao, ka milaza ny andraikiny amin'ireo olona izay mbola mitoetra eo anatrehan'Andriamanitra, amin'ireo olona izay mbola mino an'Andriamanitra, ny andraikiny tsiraray avy eo anatrehan'ny loza izay mihatra, ary eo anatrehan'ny loza izay mitatao ihany koa. Ka ny andraikitry ny olona mino araka izany dia mampafantatra ny zava-misy amin'ny taranany. Ny andraikitry ny olona mino dia mampafantatra ny zava-misy amin'ny taranany. Amin'ny 1 hatramin'ny 4 no ahitantsika an'izany. Ny antony loza izay miteraka fahasimbana eto, araka ny fitantaran'ny Joela mpaminany, dia noho ny fanevatevan'ireo zanak' Joda sy ny fanimba simban'izy ireo ny anaran'Andriamanitra. Fa teo ihany koa ny fanaovany tsinotsinona ny soa rehetra izay nataon'Andriamanitra azy, ka tonga Andriamanitra hanafahy azy ireo, ary io indrindra no ampiomanany vahoaka, ampiomanany Joela mpaminany vahoaka. Fa tsy ny loza ihany na ny loza mitranga ihany akory no tokony ho fantatry ny taranaka izay mifandimby, na ho tantaraina amin'ny taranaka mifandimby, fa indrindra dia ny antony izay mahatonga ny loza mba hitandreman'ireo taranaka ao aoriana sy hitokiny an'Andriamanitra trano. Ary ilay endrika famaizana eto dia hoarina amin'ny andiam-balala izay mandrava araka ny sokajiny avy, satria mandrava avokoa na ireo heverina ao ambany indrindra izany dia nikijeja, izay fantatsika amin'ny hoe zana-balala voafoy. Izany hoe ireo olona vao misandratra izany dia efa mandrava ny firenena. Rehefa afa-po ireo dia tohizany koraika indray na ilay zana-balala ary elatra indray ny fandravana, ary faranan'ny sopanga izany dia ilay valala lehibe sady matanjaka indrindra ambony indrindra. Izany hoe ireo endrika sokajina fahefana hoarina amin'ny valala ireo izany no manamontsana, misikotra, mamotika, mandany ny haren'ny firenena teo anivon'ny Joda, ary indrindra mamotika ny fotom-pisaina ny vahoaka an'Andriamanitra. Ireo karazan-kery sy fahefana, ireo no entina manafay ny vahoaka. Kanefa indrindra ihany koa ilay herin'Andriamanitra mihitsy no mandrava sy mandringana izay rehetra tsy ankasitrahana. Maneho ny fahefany Andriamanitra ry havana, ka manongotra ny faharatsiana sy manaisotra ny ratsy, tsy hanimba ny fahatsarany. Ary efa hita taratra eto amin'ny firenentsika izany ankehitriny,
amin'ny alalan'ireo hery sy fahefana manjakazaka mibodo ary mihinana ny arentsika eto amin'ny firenentsika. Efa hita eto avokoa izany fahefana izany ary manjaka eto na ny fahefana heverina fao ambany indrindra toy ny kijery izany, na ireo fahefana heverina ho faratampony toy ny Sipanga, ireo firenena samihafa, ireo firenendehibe izay maneho ny heriny handrombaka ny arentsika, handrombaka ny firenentsika. Koa andesintsika ry havana, handray ny andraikitsika, atombeny tsara ao amin'Andriamanitra aloha ny vahoaka ary atomboka eo anivon'ny ankohonana izany. Atombo eo amin'nivon'ny ankohonana ny famporisihana ny olona hitoky amin'Andriamanitra sy antehatra amin'Andriamanitra, tsy hiala amin'ny didin'Andriamanitra, fa rehefa tanteraka eo amin'ny ankohonana izany, hiainan'ny ankohonana dia hitatra any amin'ny fianakaviana ary hivelatra ao anatin'ny firenena iray manontolo. Ampafantaro ihany koa fa ny fanaovana an'Andriamanitra ho tsinotsinona sy ho tsy misy eo amin'ny fiainana dia hitera-doza, ka ny fialana sy ny tsy fahatsiarovana ny soa izay ataon'Andriamanitra no alandritra sy alany tamingana, handringanana antsika ary indrindra ihany koa hanafoanana ny arentsika. Satria Andriamanitra dia miasa manaisotra ny ratsy izay ao anatrehany ary tsy tian'Andriamanitra hitoetra amin'ny ratsika. Ary Andriamanitra dia tsy azo sakanana amin'izay fahefany tanterahany. Fa eo indrindra ny tantara faharoa toko 20:9 tapany faharoa manao hoe: ianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny jentilisa rehetra ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana ka tsy misy mahasakana anao. Ny andraikitry mino an'Andriamanitra ry havana dia manambara sy mampafantatra ny taranaka mandimby ny amin'izay andraiky ny tokony ho raisiny, ny amin'ireo loza mitatao sy loza mitranga ary indrindra ny antony mahatonga ny loza. Fa ny andraikitry mino ihany koa dia mitarika ny olona handiny tena, mitarika ny olona sy ny vahoaka handiny tena. Amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 no ahitantsika izany. Ny hoe voaloboka na aviavy dia ilazana ireo tompon'andraikitra teo amin'ny Jiosy, na tompon'andraikitra ara-panjakana izany na ara-pivavahana. Izany hoe ireo manana andraikitra rehetra eo anivon'ny fanjakana sy ny fiangonana dia tondroina amin'ny hoe voaloboka sy aviavy. Ka ampioman'ny mpaminany fa tsy hanjakazaka sy liba amin'ny fahefana sy ny andraikiny nomena azy intsony ireo manam-pahefana sy ireo tompon'andraikitra ireo. Fa ny firenena hafa indray no hifehy azy sy hifeny taniny, hibaiko azy ary hanaisotra ny fahefany. Tahaka izay nanjoan'ny Joda fa izay nofehezin'ny Babiloniana izy ireo ary nentina ho babo voalohany aloha ireo manan-kaja rehetra sy ireo manana andraikitra rehetra teo amin'ny ara-pivavahana sy teo amin'ny ara-panjakana no baboiny. Rehefa azo mibabo ireo heverina ho matanjaka teo amin'ny firenena dia nobaboiny avokoa ny tany rehetra tao Joda, ary izy ilay firenena nambabo ny fireneny Joda no naniraka indray gouvernoura hifesy hitantana io firenena io. Kanefa ny mahantra sy ny sahirana izay efa tsy hita izay hanaovana azy sisa no navelana izy ireo tao, nanjakazakany ny tany, nozarainy tamin'izay tia nizarana izany sisa ny tany. Toy izany koa manjo eto amin'izao faminaniany Joela izao. Kikisan'ireo firenena samihafa ny haren'ny firenen'Andriamanitra, na haren-tsaina izany, na harena hita maso, indrindra ny harem-pivavahana, ary tonga mahantra tanteraka ny firenena. Fa moa ve ry havana, tsy efa izany no miseho eto amin'ny firenentsika koa ankehitriny? Ao ireo olona hafa firenena izay mitrandraka mioty ny haren'ny firenentsika, fa tsy tsapantsika akory izany. Tsy takatry ny tompon'andraikitra sasany eto anivon'ny firenentsika izany. Variana amin'ny fahefana izay nomena azy ireo tompon'andraikitra ireo.
ka tsy mahita akory. Ny fitataony loza izay anjony fireneny, handrava ny fahefany, handrava ny taniny. Tsy mahatsapa akory, fa miaritra ny arena izay nomen'Andriamanitra ho eo amin'ny taniny. Tsarovy ry havana, fa Andriamanitra ny tompony tantara, eo amin'ny tantara amin'ny fiainantsika, eo amin'ny tantara amin'ny firenentsika, ary mametraka tantara tsara ho antsika izy. Fa isika olombelona indraindray no mandrava ilay tantara tsara, manova ilay tantara tsara ho ratsy ny amin'ny fiainantsika, ary manimba izany. Manjary tandinin-doza ny fiainantsika, manjary tandinin-doza ny firenentsika, koa andeha isika samy andiny tena, hiala amin'izay rehetra tsy nety, ka nitera-doza ho an'ny tenantsika sy ho an'ny taranantsika ary ho an'ny firenentsika. Andao ihany koa tao mani hafa mba hatsapa izay tsy mety nataony, ka hiverina ho amin'ilay tsara izay nametrahan'Andriamanitra antsika, hiverina ho amin'ilay tantara tsara izay efa nitondran'Andriamanitra antsika. Koa raha isaro ny andraikitra ry havana, ampahafantaro ny taranantsika ny loza sy ny fandringanana, tantarao amin'ny taranaka amin'ny fandimby ny vokatry ny fialana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ao ka samy andiny tena isika, hamerina indray ny fahatsarany firenena izay nomen'Andriamanitra antsika hiainantsika, ka hitoetra sy hatoky an'Andriamanitra isika, hanompo azy amin'ny fotsika rehetra, ka ho foana ny fanambabon'ireo firenena maro samihafa, hitsahatra ny fahantrana na ara-tsaina na ara-panahy, eny ny amin'ny fahantrana eo amin'ny lafiny maro samihafa. Fa Andriamanitra dia mamindra fo amin'izay rehetra miverina aminy. Andriamanitra dia miaina ny fitarainan'ireo izay mitodika aminy indray. Ary indrindra hain'Andriamanitra ary fahefanananany manafoana ireo loza izay mitranga sy mitatao ho amin'izay firenena rehetra miverina aminy. Koa andeha ry havana, arahintsika ny voalaza amin'ny tantara faharoa toko 7:4 hoe: raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena, ka hivavaka sy hitady ny tavako, hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho, ka melanelony ary hasitrana ny taniny. Ho feandry havana, isika rehetra izao dia manana andraikitra. Tsy hoe ireo nomena fahefana hitantana ny fiangonana sy ny firenena ihany no manana andraikitra hampatsiahany taranaka ny amin'ny isorohana ny loza sy ny amin'ny iarovana ny arena sy ny fananana, fa manana andraikitra isika rehetra hampafantatra izany amin'ny taranantsika. Manana andraikitra isika rehetra hampitodika sy hampiverina ny olona indray handinika ilay arena izay nametrahan'Andriamanitra antsika, ny asarobidiny tany izay nomen'Andriamanitra antsika. Ka samy handray ny andraikitra ny isika tsiraray avy, ary hitodika hatrany amin'Andriamanitra, hitombona tsara amin'ny finoanan'Andriamanitra. Amen. Mbola hivavaka isika. Ry Jehovah tomponay io, enao tokoa ilay Andriamanitra amin'ny tsara amin'ny fahamarinanao. Ary Andriamanitra manaisotra ny faharatsiana rehetra eo anatrehanao. Dia nampafantarinao anay koa izany tamin'ity anio ity. Ary manome andraikitra anay ianao mba hahafahanay mitaiza, manabe, mikolo ireo taranakay mifandimby ny amin'ny hitoeranao aminao Andriamanitra mandrakariva, ny amin'ny tsy alana amin'ny didinao Andriamanitra sy ny sitraponao, fa andeha mahitsy ao anatrehanao, mba tsy hatezitra anao Andriamanitra, mba tsy hahatonga ny famaizanao Andriamanitra anay. Fa irahanao ihany koa izay Andriamanitra handiny tena ny amin'izay ratsy efa vitanay,
ny amin'izay fahotany efa nilomanay, ny amin'izay faratsiana maro samihafa efa niainanay, ka nahatonga faharavana teo amin'ny fiainanay, teo amin'ny ankohonanay, ary indrindra teo anivon'ny firenenay. Andriamanitra rainay io, te hiezaka mafy izahay hanafoana izany endrim-paharatsiana rehetra izany, te hitroatra mafy izahay hiala amin'izany, mba hahatonga ny taranakay sy ny firenenay ho marina sy mahitsy eo anatrehanao, ary hivelona amin'ny fiadanana eo anatrehanao. Tsy vitanay Andriamanitra, ary tsy tanteraka izany rehetra izany, fa mila ilay herinao mahagaga izay, mila ilay fahefanao hanapaka izany rehetra izany, ka hanafoana ny faharatsiana, hanafoana ny toetra ratsy maro samihafa. Tomponay malalo, taio manokana, izahay tsiraray avy izao, izahay rehetra eto amin'izao fiangonana izao, ho tena handray ny andraikitray tokoa, manoloana izao fiainam-pirenena izao, ary tsy andry anizaniza, ary hanolo tena tokoa Andriamanitra, ka hatombo-kay amin'ny ankohonanay izany rehetra izany. Dia tafio ny hery avy aminao izay Tompo hatanteranay izany. Fa mivavaka aminao koa izay Andriamanitra, ho an'ny fiainam-panahinay tsiraray avy. Misy aminay Andriamanitra, efa rotiky ny fahotana, ary mitady hamoy fo mihitsy aza, satria tsy nitoetra nahatoky anao, tsy nitombona tamin'ny finoananao Andriamanitra, ka mivary lavo etsy sy eroa, mitady izay hiadanana, mitady izay hifaliana, kanefa tsy mahatsapa sy tsy mahita izany intsony. Ampitafio anay Andriamanitra ny famindramponao, ka avelao ny eloko izay mitady anao, fa te hiaina finaritra eo anatrehanao izay, te hitoetra milamina eo anatrehanao izay, ary indrindra te hiaraka aminao Andriamanitra, ilay mpitary dalananay, ilay mpanolo-tsaina sy mpanolo lalananay. Dia ianao ihany koa Andriamanitra, no hita ny fiangonanao manerana izao sany Fjkm izao, eny ny fiangonana kristiana rehetra izay mitory ny anaranao Andriamanitra, mba tsy hiverina any aminao tokoa Andriamanitra ao ny teninao, raha tsy efa nahatanteraka izay sitraka ao Andriamanitra, ary tsy ho tonga ny fitsaranao Andriamanitra raha tsy voatory manerana izao tontolo izao ny sitraponao sy ny teninao. Andriamanitra rainay io, entinay eo anatrehanao ihany koa ny fiainanay manontolo, ny andavanandrom-piainanay, ny asanay, ny tokantranonay, ny fivelomanay, ny fanebiazanay, ny taranakay. Dia ianao ilay Andriamanitra mpampianatra, ianao ilay Andriamanitra mpanoro lalana, no hanampy anay ao anatin'izany, ary manam-pahefana hanolo-tsainanay, manam-pahefana hanome izay rehetra ilainay, ahafahanay mahatotosa izany rehetra izany. Dia ny vavakay Andriamanitra, hakambanay amin'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy Kristy zanakao, manao hoe: rainay izay ny an-danitra, ao Masina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Miany aniny saza anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay sy meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahany amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha samy finoana ry havana ny Tsodrano izay atolotra ho anareo amin'ny anaran'ny Tompo.
Ary Andriamanitra ny fanantenanane hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fany masina. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fany masina. Amen.